plasy toboko vavy tsy misaraka amin'ny fahita lavitra ma TV amin'ity takariva ity manolotra ny araba ary asana ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny zava-nisongadina teny amin'ny lapan'ny anteny mera-pirenena teny Tsimbazaza teny sy ny fandrosoana ny politika ny fanjakana no entina aminao raha eo amin'ny sehatra politika eo amin'ny tontolony tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia ny firongatra ny asandalo any amin'ny ilany atsimo iny indrindra fa ny eo amin'ny distrika Namboasary Atsimo ao akoatra izay hoentina anao ihany koa ny sehatra samy hafa ny tontolo sosialy ny lafin'ny fambolena sy fiompiana manasanao araka ny fanambara teo anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny tolakandro teo no nampahafantariny premier ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatokolo Roger ny fampiarana ny politika ankaben'ny fanjakana fanamby maro no napetraka ao anatin'izany iravaka Andriamanalina no nanatanteraka ny fanadiadiana Claude Rasolution ihany koa ny tena toerana Nakansary Stéphane Razavamadimby. Tanjon'ny politika ankapoben'ny fanjakana izay nampahafantariny premier ministre teny amin'ny anteny mera-pirenena ny ametrahana fampandrosoana iarahana sy maharitra izay mifototra amin'ny fandrosoana iarahana mba hiadiana amin'ny fahantrana. Ny tanjona raha ny voalazan'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement dia ny ahatratra 700 ny fitombony arikarena amin'ny enim-bolana faharoa ary ioatra ny 100 na croissance à deux chiffres izany ny taona 2024. Kendrena ihany koa raha ny voalazan'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement ny famoronana asa any amin'ny 10 etiany mandrapatonga ny faran'ny taona 2024. Anisan'ny lahara-pahamehana raha ny voalazan'ny premier ministre nandritry ny lahateny izay nataony tamin'ny teny frantsay ny fanamafisana ny fitantara-panjakana, ny fanjakana tsara tantana ary ny fametrahana ny fitsarana tsy mitanina. Ao ihany koa ny fiarenandon'ny toe-karena amin'ny alalan'ny fametrahana tontolo ara-tsosialy sy ara-politika maro toerana, ny fitandronan'ny fahamarina toeran'ny arikarena fobe sy ny famerenana ny tontolon'ny fandrarahana ho mahariska. Lahara-pahamehana ihany koa ny fahafahana miditra amin'ireo raharaha sosialy fototra izay tsara kalitao. Taorian'ny famelabelarana izay nataon'ny premier ministre moa dia nisy ireo sosokevitra samihafa izay narosiny solombavam-bahoaka. Hotohizina amin'ny fotoana manaraka raha ny fantatra ny fionan'ny parlementaire sy ny premier ministre ary amin'izay no iroso amin'ny antsoina hoe question réponse.